Mikafaliana trano to kilasy toboko vavy ny famparabaditsika rehetra indray tafaraka atao anatin'ny kids time amin'izao ora sy fotoana izao. Eto dia zahana azo ny anjarany avokoa na isika ray aman-dreny na isika ankizy. Zao ary isika dia anaraka avy hatrany ny fanazavana izay hoentin'ireo anisany ataontsika hoe mitsabo amin'ny alalan'ny kiné. Tsy hampiandrilanao izahay fa andao arao avy hatrany ary. Marina tokoa fa maro amin'ny ankizy fotona eo no mitaraina marary lamosiny. Io taona io dia taona mialohan'ny famotiana. Dia izany hoe amin'ny taona io izany ny ankizy no manomboka mitombo indrindra ny hazon-damosina. Izany fitombona hazon-damosina izany moa dia mitsahatra manodididina ny 17 taonany eo. Dia ny ankizy mitaraina marary lamosina izy rehefa vizana ohatra na avy nanao fanatanjahantena. Dia mila henoina ny ankizy rehefa mitaraina marary lamosina izay satria iny fahenoany marary iny mitarika azy hitady fomba na fihetsika atao tsy hahenoina an'ilay marary. Izay zany ilay antsoinay an'ilay hoe attitude antalgique izay manimba ny fitombon'ny hazon-damosina. Dia io hazon-damosina io amin'io taona io dia tena marefo tokoa satria ilay tena ingisay hoe eo andala mpitombona izy dia mila tandremana mba tsy ho bingo. Ohatry ny hazo rehetra zany misy mbola kely ny tandremana ahitsy tsara. Dia amin'io fotoana io koa nefany no fotoana azo atao tsara ny fisorohana tsy habingo ny lamosin'ny ankizy ary raha ohatra ka hoe efa misy izay le fahabingoan'ny hazon-damosina izay dia io fotoana io koa no ahafahana manitsy ny hazon-damosina. Izany hoe amin'io taona io zany dia mbola azo atao tsara ilay ataona hoe prévention sy ilay correction. Ilay tena inkitao hoe ny fitombony aloha dia efa anisany mamparary lamosiny fa misy zavatra mila jerentsika ray aman-dreny amin'io taona io hitandremantsika mihitsy izany satria araka ny tena inkitao hoe eo ny ankizy dia azo atao hoe marefo satria mitombo izy eo. Dia voalohany indrindra aloha tsy maintsy jerena ilay lamosina hitarainany marary izay. Dia mandray ny fepetra sahazan'izay izany hoe manatona toeram-pitsaboana, manatona ny dokotera. Dia araka ny efa voalaza ny kinésithérapeute dia miara-miasa amin'ny dokotera dia ny dokotera zany no manapa-kevitra raha mila manao kinésithérapie ilay ankizy dia manome taratasy mifandraika amin'izay izy dia manatona kinésithérapeute. Fa ankoatr'izay ny ray aman-dreny any an-trano dia mila mijery ny vesatry ny kitapony ankizy entin'ny mianatra mba tsy hisy fiantraikany amin'ny lamosiny satria izay vesatra izay zany anisany mahatonga ny fivolian'ny hazon-damosina. Eo koa mila mifanaraka, mila mijery ny latabatra ianaran'ny ankizy koa isika na latabatra ianarana any an-trano na ny latabatra ianarana any am-pianarana satria mila mifanaraka amin'ny halavan'ny ankizy ny avon'ny latabatra sy ny seza ampiasaina any am-pianarana. Dia tsara zany ny sezan'ny ankizy any am-pianarana misy fiankinana. Dia mila ampianarana ny ankizy koa ny fomba sy ny fihetsika tsara ho an'ny lamosina. Fomba fipetraka, fomba fijoro, fomba fandeha, fihetsika atao eo amin'ny andavanandrom-piainana ohatra hoe rehefa miborosy nify, rehefa miandry bus, izany zavatra izany tsara ny ahafantarantsika ray aman-dreny an'izany dia araha-maso ny fampiaran'ny ankizy azy. Ny fandriana hatorian'ny ankizy koa dia mila mafy mampahitsy tsara ny lamosiny raha ohatra izany raha kidoro ny resantsika dia eo amin'ny 10 hatramin'ny 12 centimètre eo no mety amin'ny lamosina. Aporisihana koa ny fanaovana fanatanjahantena sahazan'ny ankizy.
ampirindra tsara ny fitombon'ny vatana sy ny sainy zay fanatanjahanteny zay a de zay zany a aprisiany be deabe ny ray aman-dreny hoe tsy vitany hoe mianatra fotsiny a fa ilaina ny fampiasam-batana ampirindra n'le fivoarany ankizy amin'ny ankapobeny de akoatr'izay moa famezana sakafo a fanaraka amin'ny taonany sy ny filany ka sakafo voalanjalanja ny sakafo voalanjalanja de tsy mitovy amin'ny sakafo mahavoky a na sakafo matsiro fa ny atao hoe sakafo voalanjalanja de misy ny singa rehetrarehetra ilainy ankizy a eo amin'ny fitombony satria ny lanja koa zany a de anisan'ny miteraka olany eo amin'ny azon-damosina. Ampy sy mazava angamba tsy hanampiana intsony ireny fanazavana momba ny fahasalaman'ny ankizy ireny fa zao kosa isika dia tonga sahady eo amin'ny fotoanany fifampizarana traikefa Andriamatoa Jean de Dieu izay mpanabe nandalina manokana ny fanabeazana ny ankizy zany izy no vahintsika ao anatin'ny andro maromaro ka raha misy ny fanontaniana manitikitika atsika dia afaka miantso azy mivantana isika mba hazahoantsika valiny eo fa tsy ampiandrelanao intsony ary izahay fa alao avy hatrany dia anaraka ny fanazavana hoentiny ny fomba entintsika manabe ireny zanantsika ireny ndao ary. Miova de miova ny zava-misy amin'izao fotoana izao na manome ohatra fotsiny hoe ny zavatra ampiasain'ny ankizy ny zavatra hitan'ny ankizy eny amin'ny manodidina azy ny eny an-dalana sy ny sisa dia mahatonga ny fanabeazana ho sarotra sy manahirana izay tsy mitovy amin'ny teo aloha ka ny ray aman-dreny izay manabe ny zanany ny mpampianatra sy mpanabe izay manabe ny mpianany dia tokony haika aloha fa sy mitovy amin'ireo ankizy ny beaziny na ny taizany tany aloha ny ankizy beazina sy taizany ary ampianarina amin'izao fotoana izao. Raha mijery fotsiny eny an-dalana dia saika misesina daholo ny sofin'ny ankizy izany hoe écouteur no eny amin'ny sofiny izany rehetra zany dia manova ny toe-tsainy ny fahazahoany zavatra dia ny fifandraisany amin'ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe sy mpampianatra azy ihany koa ka misy zany ireo fomba heverina fa tsy mety isony ataon'ny ray aman-dreny na ny mpampianatra sy mpanabe raha manabe ny zanany na ao an-trano zany na ny sekoly dia misy izay fomba heverina hoe salasala amin'izao angamba ny tokony ataon'ny ray aman-dreny na ny mpanabe sy mpampianatra rehefa manabe ny zanany na manabe ny mpianany. Fomba na ray aman-dreny izay heveriko hoe tsy mahomby isony na sy tokony atao marina fa mety misy maro samihafa ireo fomba na ray aman-dreny tsy mahomby na tsy mety azo fehezina ao anatina zavatra anankiroa izay fomba izay. Sika malagasy moa dia tia mampiasa ohatra na manazava zavatra amin'ny alalan'ny ohatra fa ny ohatra matavitapaka hoy ny tolo dia mazava ho azy fa izay tapany matavy ihany no raisina. Fomba anankiroa no amtinako an'izay fomba ataoko fa tsy tokony atao izay voalohany dia lazaiko amin'ny teny anohatra hoe fomba na ray aman-dreny helikoptera dia ny faharoa fomba na ray aman-dreny sefo miaramila. Inona moa ilay hoe fomba na ray aman-dreny helikoptera? Ny ray aman-dreny helikoptera dia ireo ray aman-dreny miahy tanteraka ny zanany amin'ny zavatra rehetra, manao ny zavatra rehetra ho an'ny zanany ary miaro sy mamonjy ny zanany na inona manjo azy. Ankoatr'izany ny ray aman-dreny helikoptera dia misidina mandrangaranga basy hanafiana izay rehetra mety mandindona na mananotanina ny zanany. Ny masaka ao sain'ireny ray aman-dreny ireny dia ny ahatonga lafatra ny tontolon'ny zanany. Izay no heveriny fa fitiavana ny zanany, izay no heveriny fa hanabeazana ny zanany. Indrisy anefa fa fitiavana diso toerana, fanabeazana diso toerana izany.
ny zazataon'ny ray aman-dreny tahaka izany zany hoe ireo zaza notezana ray aman-dreny amin'ny fomba na helikoptera dia sy mba ho afaka misedra olana na fahoriana na sy fahampiana na sy fahombiazana na fahadisopana tenany, sy ho afaka hiatrika ny fiainany reny zaza ireny rehefa lehibe, sy ho afaka hiatrika ny fanamby eo amin'ny fiainany a, sy ho afaka handray andraikitra. Mihevitra mandrakariva ny ray aman-dreny helikoptera fa ny zanany foana no hiarany sy rariny. Raha ny ampianarana ohatra raha misy sy fahombiazana na misy zava-miseho dia avy amin'ny mpampianatra azy na avy amin'ny namany dia lasa ny hoe sy rariny foana zany no miatra amin'ny zanany. Raha misy olana na sy fahombiazana dia sy avy amin'ilay zaza na avy amin'ilay ray aman-dreny fa avy amin'ny hafa. Zay zany ny ray aman-dreny helikoptera. Ny fomba na ray aman-dreny faharoa amin'ny tinana azy moa zany dia lazaiko amin'ny teny ohatra hoe ray aman-dreny sefy miaramila. Eto akory tsy milaza hoe ireo sefy miaramila dia mitaiza ny zanany tahaka an'izay fa fomba moa zany anohatra no ilazana azy eto. Ny ray aman-dreny sefy miaramila dia ray aman-dreny izay mihevitra fa fitiavana ny zanany ny hitreromana, hibedesana ary hanaraha maso ny zanany amin'ny lafiny rehetra, tahaka ny ataon'ireo sefy miaramila amin'ny miaramila feheziny. Heveriny fa izany no hahafehezan'ny zanany sy hanarahany zanany izay rehetra lazainy azy. Ny ray aman-dreny sefy miaramila dia mampiasa ny fahefany amin'ny maha ray aman-dreny azy amin'ny zanany. Ny zanaky ny ray aman-dreny sefy miaramila sy mba afaka mieritreritra, sy mba afaka mandinika ny tokony ataony na sy tokony ataony. Mpanaiky sy mpanatanteraka ihany izy ireo, lazaina izay ataony ary tenenina azy izay fomba hanatanterahany an'izany sy ny sisa. Na ny zanak'ireo helikoptera na ny zanak'ireo sefy miaramila dia zaza samy miankin-doha foana amin'ny ray aman-dreniny. Izay no entiny mitombo sy maintsy miandry olon-kafa foana izy ireny vao ho afaka hanao zavatra. Sy hanana hazon-damosina ireny ankizy ireny fa voatariky ny hafa foana. Mpanara-dreny rano satria izay no nanazarana azy, nanampiazana azy. Na ireo ray aman-dreny helikoptera na ireo ray aman-dreny sefy miaramila dia samy tiany zanany, iza moa no ray aman-dreny tsy ho tiany zanany. Indrisy anefa fa fitiavana diso toerana izay fanehom-pitiavana tahaka an'ireo ataon'ny ray aman-dreny sefy miaramila na helikoptera ireo. Ny tanjon'ny fanabeazana dia iarahasika mahafantatra fa hahatonga ny olona anankiray ho olom-banona, matotra, mahafehitena, mahafantatra ny tokony ataony sy ny sy tokony ataony. Ireo ray aman-dreny helikoptera dia toy ny manao amin'ny zanany hoe zaza ianareo rakizy sy misy zava-bitanareo raha tsy izahay ray aman-dreninareo. Aza matahotra nefa ianareo fa eto izahay ray aman-dreninareo hiaro sy hiay anareo, hanome anareo izay rehetra ilainareo. Fa fanabeazana sy araka ny tokony ho izy zay. Ireo ray aman-dreny sefy miaramila dia toy ny manao amin'ny zanany hoe zaza ianareo rakizy ka tsy hafa mieritreritra sy mandinika fa anjaranay ray aman-dreny zany, anjaranay olon-dehibe zany. Ny manaiky sy manatanteraka izay lazaina anareo ary manao izay ampanaovinareo ihany izay no anjaranareo. Ireny zaza ireny rehefa mitombo miha lehibe ka miala sakana dia ireo no entiny, ireo no mahazatra azy. Hany ka tsy ho afaka miatrika olana sy ho afaka hieritreritra ho azy na handinika ho azy, sy ho afaka handanjalanja izay tokony hataony na ny sy tokony hataony, fa hanaiky sy hanatanteraka izay rehetra lazain'ny olona azy hanaraka ambokony an'izay olona mitarika azy. Amin'ny herin'ny anio isika dia mbola anaraka hatrany toy ny fampianarana hoentiny ny mpanabe iny, fa zao kosa isika dia tonga amin'ny fotoanany ankizy. Ny ankizy izay efa nianatra nanao sary tamin'ny herin'ny anio, amin'ny anio kosa dia andeha isika hianatra handoko indray. Andao hainga anary.
orange et rose, orange et rose. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Des crayons pour créer un petit monde coloré. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Des crayons pour créer un petit monde coloré. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Des crayons pour créer un petit monde coloré. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Des crayons pour créer un petit monde coloré. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Des crayons pour créer un petit monde coloré. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Un éléphant, ça trompe, ça trompe. Un éléphant, ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau Que la peinture à l'eau. Deux éléphants, ça trompe, ça trompe. Deux éléphants, ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau Que la peinture à l'eau. Trois éléphants, ça trompe, ça trompe. Trois éléphants, ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau Que la peinture à l'eau. Quatre éléphants, ça trompe, ça trompe. Quatre éléphants, ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau Que la peinture à l'eau. Cinq éléphants, ça trompe, ça trompe. Cinq éléphants, ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau Que la peinture à l'eau. Six éléphants, ça trompe, ça trompe. Six éléphants, ça trompe énormément. Sept éléphants, ça trompe, ça trompe. Sept éléphants, ça trompe énormément. Huit éléphants, ça trompe, ça trompe. Huit éléphants, ça trompe énormément. Neuf éléphants, ça trompe, ça trompe. Neuf éléphants, ça trompe énormément. 10 éléphants, ça trompe, ça trompe. 10 éléphants,
ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Rehefa nahay nandoko isika dia ndao indray ara hiaraka hifalifaly e, tsy ampiandrelanao tsony ary izay e, ndao aingany. Ça veut dire quoi alors? Zany ratsy vita fa fiainako tsy misy anao tao lasa tsisy dika beny zava-vita tsy ho vitako ny vita raha miasolo anao aloha tsy misy na dia singa nataoko ny tsy teny indrisy fa tsy zakako fa lasa tsy nanoveloma ny tananakavanako ianao le tovavy sady mpiaro ny mpananatra dia tsisy tsy miampitsenanao rehefa mianatra izy indray zao mizarako miala elo izy andray no andraiky foana rehefa maneny dia atsakany loha tsy menjery zafarahafany any sisa ataoko dia manaty bonikany Ihany koa ny fandaharantsika ho an'ny androany e, ankasitrahana hatrany isika rehetra niaraka teto hatramin'ny farany indrindra fa isika tany tokantrano tany dia eo ihany koa ny ekipa rehetra niaraka namolavola sy nanatotosa izao fandaharana izao. Tsara ihany manentana antsika ny tokantrano any raha misy fihetsika mahatsikaiky na hirahira na kilalao ataon'ny zanantsika dia alefy sary miafina izy ireny dia arahantsika mifaly atao anatin'ny fandaharana. Eo ihany koa ny fanontaniana tsy adino ho an'ny mpanabe antsika raha ohatra ka misy manitikitika antsika zany ho fanatsarana ny fanabeazana ireny ankizy ireny. Aza adino ihany koa ny manaraka ny fahasalamana dia manome fotoana antsika sady ary izay ho amin'ny herin'ny anio toy izao mandra-piaona.